Mitoy amin'ny fandaratsika tenisy ambony latabatra tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina tanterahana ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara. Ligiparitra miisa telo Analamanga vakina karatra aloatra mangoro namaly ny antsin'ny federasiona malagasy ny taranja tenisy ambony latabatra tamin'ny fikarakarany ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina tamin'ny ity faran'ny herinandro ity. Nanodidina ny 50 ny isan'ny mpandray anjara tamin'izany faninanana izany. Sokajy telo eo amin'ny lehilahy no ny faninana Open deuxième série sy Open première série ary ny faninanana ho an'ireo mpitantana. Tanjana amin'izao fikarakarana ny fiadiana ny amboara izao moa no ampitombo hatrany ny lalao satria dia hita ny mpitantana itaranja ity izay tsy fahampiana izay. Ny tanjona zany amin'ny fikarakarana ny Coupe de Madagascar ity dia mba entina ampitomboana ny isan'ny lalao izay atao mba entina ampiakarana ny niveau teknika national satria ny Coupe de Madagascar no isan'ny faninanana karakarana fédération hitambaran'ireo kategoria rehetra izay misy. Izany hoe nareo kategoria ambony nareo kategoria ambany dia natambatra ireo kategoria vitsy na kategoria roa ihany dia ao anatin'izay ny tirena zany ohatra hoe iza ny tena grand champion eto Madagasikara. Dia manaraka an'izay raha ny programme nationale fédération zany dia ny atombotra indrindra dia ny fikarakarana ny championnat de Madagascar ho an'ny jeune. Anisan'ny voalohany zany izy io atao amin'ny 21-22 septembre zao izay tena hoe lalao ahitana an'ireo sokajy rehetra ny jeune, misy par équipe, misy double, misy individuel ao daholo na ny lahy na ny vavy latsaky ny 17 taona. Dia manaraka an'izay ny championnat de Madagascar ho an'ny senior sy ny par équipe ary ny double izay atao amin'ny 21-22, 23-24 novembre ary faranana ny saison amin'ity taona ity amin'ny fikarakarana ny critérium national mba ahafahana manao classement national. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany faninanana izany teo amin'ny Open première série Rakoto Arso Tahiriniaina nandresy ny Rasona Andrianina tamin'ny seta telo ny ohatra. Teo amin'ny Open deuxième série Rakoto Rinina Jean Chrysostome nandresy any Maefa tamin'ny seta telo ny ohatra. Teo amin'ny mpitantana kosa dia i Thomas avy eo amin'ny EMFP nandresy ny Jerry avy eo amin'ny Materoto tamin'ny seta telo no roa.